ahitana karazana version efa ho 3,770 no esory no nofafana tsy isan'ny Baiboly intsony ao anatin'izany boky Enoka, ny testamenta Mosesy sy ireo karazana apokrifa efa ho 3,000 dika boky tsy misy droit d'auteur manome karazana andinin-tsoratra masina maro ihany koa ao anatin'ny Baiboly ihany izay mifanohitra avokoa ohatran'ny hoe ao amin'ny azantsara efatra zao misy karazana trangan-javatra lazaina fa maraina izy any amin'ny anankiray no tranga any amin'ny anankiray hafa iny zavatra iny ihany ariva no tranga misy karazana tantara lazaina any amin'ny mpanjaka fa 4 ny olona maty rehefa jerena nefa ao amin'ny bokin'ny tantara momba n'iny zavatra ray iny ihany efa jato fotsiny ny olona maty eo anatrehan'izany fifandirana samy ao anaty Baiboly zany ahoana ny anteherantsika aminy so de misy iosika izy io so de misy nanovaova marina ka tsy afaka olazaintsika fa tena io tokoa ilay